Ny ankamaroan'ny malagasy dia mbola tsy afa-miala amin'ny fampiasana arina amin'ny andavanandro, toy izany ramatoa Oly. Tsy maintsy mampiasa saribao aloha voalohany indrindra satria safidinay izay tsy atakatra raha ampiasa fatana courant anao la ny jiro miaka biby mihitsy ny jiro koa tapatapaka dia lafo vidy. Saribao dimanjato dia mahazo, telonjato dia mahazo. 5 000 isan'andro izany no vidinay dia mahalany 7 arivo isan-kerinandro izany. Izay mampiasa gazy ny zazakely misy ao an-trano, sarotra be ho anay na moa zavatra mbola tsy nampiasaina koa tsy ho ampiasaina aloha raha tsy anarana manokana, sarotra be. Fatana pétrole mety mba hoe manana fa ny vidina pétrole koa ihany. Ny 8 isan-jato ny angovo ampiasain'ny tokantrano eto Madagasikara dia mbola arina sy kitay raha araka ny taritra navoakan'ny banky iraisam-pirenena. Ampahany be amin'ny ala izy may isa-taona dia vokatry ny famokarana izany avokoa. Efa nanomboka ny taona 2024 i Madagasikara no nanana politika ivadiany amin'ireo angovo hafa ary amin'izao fotoana izao dia mbola ao anatin'ny finan'ny ministeran'ny tontolo iainana ny firosoana mankany amin'ny fampiasana angovo azo avaozana. Izany dia mba ahafahana mampiena ireo doro tanety. Mbola maro anefa ny olana hoy Bomiafy Vainala Rahariniriny, ministry ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana maharitra. 7 isan-jato ny malagasy dia mbola mampiasa charbon daholo. Ny Antanandehibe Antananarivo zao ohatra ny anisan'ny tena mampiasa charbon indrindra ny ankamaroan'ny tokantrano. Eo koa ny orinasa tsy azo adino hoe be dia be koa ny orinasa mampiasa hazo, izany hoe amiko mitovy izany ilay hoe fampiasana hazo kitay sy ny charbon satria io ny tonga dia fahavalontsika voalohany amin'ny resaka ala sy ny ezaka ataontsika amin'ny reboisement. Tsika tsy mbola manana an'izay fahafahana izay ankehitriny andrarana ny fampiasana tanteraka ny charbon raha tsy misy izany ilay alternative na hoe angovo hafa ahafahana manao an'izay fanovana izay. Anisan'ny vahaolana efa naroso ary mbola dinihana ny fampiasana ny gaza na entina fandrehatra hoy hatrany ity ministra ity. Ny olana amin'ny gazy dia ny vidiny, izany hoe mbola maro ny tokantrano tsy mahatakatra an'izany noho ny alafon'ilay gazy. Mila fijerena ihany koa politika intersectorielle satria teo zao ohatra dia nisy fiakaran'ny vidin'ny gazy, izany hoe izahay izany aty ankila ny ministeran'ny tontolo iainana miangavy an'olona, misarika an'olona mba hiala tsy moramora amin'ny charbon, hampiasa gazy izay afaka, nefa ny ary amin'ny andaniny mampiakatra ny vidiny. Tokony mba hisy ihany koa izany politika incitative, izany hoe ahafahantsika misarika ny olona dia tokony hisy ny fampianana io vidin'ny gazy io. Rehefa miakatra ny gazy dia tazanay mihitsy ilay fiakaran'ny fividianan'ny olona charbon, izany hoe tsy manana mihitsy ny olona ambombava ahafahany hoe miteny hoe raha miakatra ny gazy dia ho alefako any ity ambom-bola kely ity dia lasa izy izany mividy charbon, izany hoe ilay olona mety efa convaincu indray amin'ny fampiasana gazy lasa mivadika indray mividy charbon. Dia iny izany ilay teneniko teo hoe hiezaka izahay hanana an'izay politika intersectorielle sy mba hisian'izay lojika izay hoe raha misy anie ireo alternative ireo ka mba stable ny vidiny dia ho anay aty amin'ny tontolo iainana zava-dehibe ilay izy satria tsy misy fiantraikany direkta aty aminay. Ankoatra ny entina fandrehatra dia eo ihany koa ireo angovo hafa toy ny biogaz na ihany koa ny agofa izay azo avadika ho angovo. Ho an'ity farany kosa dia mbola eo am-pandiniana tanteraka ny ministera hoy hatrany Bomiafy Vainala Rahariniriny. Ho fiarovana ny ala nefa dia mila tonga saina ny tsirairay satria efa andohalika ny ranombary. Zavatra andalovantsika zao dia voka-dratsiny tsy fandraisana andraikitra nandritra ny taona maro, nandritra ny 30 taona, izany hoe nampiasa charbon daholo, ny kapa hazo daholo, tsy nieritreritra ny hoe anahoana afaka 20 na 30 taona na 70 taona. Izao izany tsika efa azo lazaina hoe anatina kion-dalana hoe eto ny rindrina on est face au mur araka ny teny frantsay dia samy mahatsapa daholo tsy maintsy manao ilay fambolekazy fa tsy ampy ilay fambolekazy, tsy ampy ny fiarovana ny ala fa tsy maintsy mijery an'izay hoe ahoana ny ahafahantsika manana miala tsy moramora amin'izay charbon de bois izay ary mandeha any amin'ilay angovo maitso.